Aleloia! Dia miarabantsika mandrakariva ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mampitombona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Alohan'ny tondrantsika am-bavaka ny teny fampizarantsika, ifampahirizantsika dia atolotra indray izany ny lohateny izay men'ny fanahy masina ahafahantsika miomana amin'izao fotoana izao. Teny Tompo dia hoe mitandrema, mitandrema kely sisa. Mitandrema kely sisa dia manampy an'izay koa dia hoy izy hoe arindro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky. Teny fantatsika izany ao amin'ny Mateo 3:10. Indro efa eo am-pototry ny hazo sady ny famaky, mitandrema kely sisa. Dia ho manomana sady izany tsika ny eo amin'ny Mateo 7:20 no hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra amin'izany hoe mitandrema kely sisa. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, dia mideranao foana izahay misaotra amin'ny famindrapo sy ny fitahianao aminay, indrindra fahavelomana. Dia manatona anao ampanetretena mandrakariva, mifono aminao amin'ny tsy famendrehana rehetra, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny natao, ny amin'ny zavatra maro, fanahiniana na tsy nahy koa, dia hifonana aminao ny zavatra rehetra Tompo, mangataka ny ranao soana dio tanteraka, ary indrindra mangataka ny fahinao masina hiteny hampafantatra anay ny sitraponao, aoka tsisy hoeninay fa tsy ny feonao, ary aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany. Dia mitenena fa voninkaino izay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no zavavaka izany. Amen. Dia araka izany dia hovakintsika, tsy hovakintsika manontolo ny Mateo 7:20 fa ho raisintsika izany ny tenin'Andriamanitra izay mifanaraka amin'izay hoe mitandrema kely sisa. Amin'ity 7:20 ity moa izany dia efa fantatra fa ny Tompo Jesosy Kristy dia nampilaza ny amin'ny ny tapany voalohany izany ny amin'ny hoe andravana ny tempoly, izay neverin'ny mpianatra, neverin'ny olona fa tena tsara, mendrika, fa hoy ny Tompo hoe tsisy vato hifanongoa akory ary amin'io fa ho ravana ny tempoly. Dia efa ny fampianarana azy moa izany ary efa nitenenin'i Paoly matetika koa sy Petera ny hoe isika no tempolin'Andriamanitra, isika no tempoly. Izay mpianatra ny fidin'ny Tompo koa. Dia hovakiana izany manomboka amin'ny andininy faha-efatra sy faha-5 aloha izany vakiako amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Mateo 7:20 ny faha-efatra sy faha-5 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema fa andao izy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako hilaza hoe izao no Kristy, ka maro no voafitany. Izay izany no teny anankiray dia tonga dia tohizantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny andininy faha-12 sy ny faha-13 ary faha-14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny haben'ny tsy fankataovan-dalàna dia mangatsiaka ny fitiavany maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary ho toriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay mba ho tonga ny farany. Ny andininy faha-20 sy ny faha-17 indray no hanorizantsika azy. Ary amin'izany raha misy miteny aminareo hoe indro any an-tany efitra izy aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy dia aza mino izany. Fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Amen. Ny andininy faha-13
Izay aloha zany vakitsika fa 7:30 aminaran'i Jesosy. Raisiko amin'ny fandininy 12:30 ka hatramin'ny 14:30 angambany a, ahafantarantsika anazy. Mazavazava koa aminaran'i Jesosy hoe mianara ny fanoharana amin'ny aviavy, raha vao mitsiry ny rantsany ka mandravona dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky, efa eo am-baravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho tapitra izao taranaka izao mandrapahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina dia ho levina, fa ny teniko dia tsy mba ho levina. Tonga dia tohizantsika ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Fa amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny tamin'ny andron'i Noa dia ho tahaka izany koa no fiavian'ny zanak'olona. Amaranantsika azy amin'ny 4:20 teo zany a, dia raisintsika ny 2:20 ajanontsika hatramin'ny 4:20 aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay ahatongavan'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho vakiana. Noho izany miomana koa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Amen. Izay zany a no tenin'ny Tompo a, ary tsika vakiana manontolo ny Matthieu 4:20 io a, zava tsara ny amin'ny zavatra miseho, satria be dia be ny zavatra voasoratra eo fa tsy mivakiana daholo. Fa ny tena tenin'ny Tompo amintsika izany dia arak'ilay lohateny teo, mitandrema kely sisa. Dia averiko vakiana ny ao amin'ilay Matthieu 4:10, mitandrema kely sisa aminaran'i Jesosy, ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Tenin'ny Tompo eto zany dia mampitandrina antsika. Amin'izao dia mbola miteny foana ny Tompo fa akaiky ny andro farany. Efa tena akaiky ny andro farany any Apokalipsy 7:20, 20, any amin'ny Daniela 7 any dia manambara tsara ihany koa manamafy izany fiavian'ny andro farany izany. Fa amin'izao zany dia tena efa hoe kely sisa. Fa mampitandrina ny Tompo fa kely sisa, ary efa tsisy intsony ny fotoana, raha ny tena marina, fa tsisy intsony ny fotoana fa akaiky. Ny zavatra efa miseho ankehitriny dia efa manambara fa amin'izao tokoa no andro farany efa hampamohan'ny Tompo. Ary ny teniny eto dia hoe, ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Mila mamoa voatsara zany, izay no tena hampitandremana antsika koa, satria variana ny olona, variana amin'ny fiainana, amin'ny ady sarotra ety amin'ny fiainana ety, ary indrindra koa amin'izao fotoana izao dia ny amin'ny fifaliana. Ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fetifety ny olona, dia izany no mahafaly ny olona. Fa eto dia mampitandrina mihitsy ny Tompo, ary raha mamaky ny ao aloha kely dia fampitandremana nataon'ny Jaona Mpamono Batisa io ho an'ireo fariseo sy sadoseo, izay mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny
baiboly moa zany ao amin'ny testameta taloha ny fahafantarantsika azy fa tsy manaraka araka ny sitrapon'ny tompo, na tsy nanaiky izany teny izany akory ary fa manao fahazarana sy fombafomba. Dia teneniny hoe tandremo isika fa mipetraka eo am-pototry ny hazo ny famaky, teny izy zany amin'ny fiavian'i Jesosy, ny amin'ny ahatongavan'i Jesosy Kristy tamin'izany, ary ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia hokapaina ka atsipy anaty afo. Any amin'ny Jaona 5:10 any Jesosy dia mampafantatra ihany koa ny amin'izany hoe izay tsy mamoa voatsara dia hokapaina, esorina ary atsipy dia hodorana. Ka izay mila mampitandrina antsika izany ny Tompo, mitandrema hozy izy, kely sisa. Dia izay no tena hamakiantsika ny ao amin'ny Matteo 4:20 teo zany iverenantsika fohy daholo ilay teny vakiana teo fa ny tena tian'ny Tompo dia araka ny soramandry eto amin'ny baiboly dia misy hozy izy ireo famantarana ny haviany farany. Tsy ny vakiantsika ireo famantarana be dia be fa teny vitsivitsy ahafahantsika miorona mampafantatra an'ilay hoe mitandrema kely sisa. Izay zany no mahatonga antsika namaky ny 9:4-5 averiko vakiana indray amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema mpandao isy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako milaza hoe izao no Kristy, ka maro no ho voafitany. Izay zany anankiray tsy hiditra lava amin'izay tsika fa afaka mamaky ny tohanareo ambany eo fa ho betsaka ny milaza fa Kristy na ilay Mesia izay avy amin'ny anaran'Andriamanitra manao fahagagana, manome zavatra mahagaga sy famantarana maro fa tsy izay ilay Jesosy. Ho hitantsika eo ny hoe inona ohatrany ahoana ny endrika fahatongavany. Vakiantsika ny 9:12-14. Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary ho toriana maneran'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao ho tonga ny farany. Araka ny efa fantatsika fa amin'izao fotoana izao ny internet, ny réseaux sociaux dia mampafantatra hatrany amin'ny faran'ny tany sy ny olona maro izay mitoro ny filazantsara. Amin'ny ankapobeny efa maheno daholo ny olona ny amin'izany hoe filazantsara zany ny eran-tany, fa betsaka moa zany ny tsy mino. Eo zany ny maheno sy ny tsy mino sy ny tsy matoky dia samy hafa fa toriana. Nasain'ny toriana ho toriana manerana izao tontolo izao izy ity filazantsara ity. Dia Jesosy Kristy zany ilay filazantsara, izy ilay Jesosy Kristy ilay filazantsara io no efa toriana, efa voatory manerana izao tontolo izao. Efa akaiky, efa kely sisa fa mety vitsy, olona vitsy na toerana vitsy sisa no mbola tsy naheno mihitsy fa amin'izao ny olona rehetra dia efa maheno ny filazantsara daholo. Azafady koa mitandrema hozy izy. Averina kely 5:12. Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Zavatra hitantsika zany fa dia mihamangatsika, ary betsaka mihitsy ny fitiavany io zany. Ilay fitiavany io zany raha ny amin'ny Korintiana 1:13 dia betsaka ny famaritana ny amin'ny fitiavana azontsika vakiana fa tsy manana an'izay fitiavana izay intsony ilay olona, fa hafa mihitsy fankalana na endrika fitiavana hafa no toriana amin'izao fotoana izao, ary tena mangatsika ny fitiavany maro, ny fitiavan-tena no tena betsaka sy fitiavam-bola, fitiavan-karena, fitiavana fisehosehoana amin'izao fiainana izao. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mila maharitra zany ny tsirairay avy ny kristianina izay mahafantatra rehefa notoriana ny tenin'Andriamanitra dia mila maharitra. Eo zany ilay mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, eo zany ilay fiovavam-po na nandray an'i Jesosy Kristy ianao rehefa nahazo an'i Jesosy Kristy, fa Jesosy tena hoe ndana torio ny filazantsara, atao mpianatra amin'ny firenena rehetra,
any amin'ny Matthieu toko fahavalo amby roapolo any koa izy miteny an'izany. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ny dikazany mpianatra izany dia tena hoe nianatra, misy zavatra lesona ianarana ao, misy zavatra vakiana, misy zavatra tandremana ao, izay natao hoe mpianatra. Fa nanaheno sy nanolo-tena sy mahafantatra hoe misy ary ny Jesosy Kristy nefa tsy mianatra, tsy manaraka ny fitsipika araka ny maha-mpianatra, dia ao anatin'ilay tokony hitandrina fa kely sisa. Eo am-pototry ny hazo izy ny famaky, dia inona no teneniny? Averiko vakiana ihany izy teo hoe koa ny hazo rehetra izay tsy voa tsara dia ho kapaina ka tsy mpianana hafa. Ilay mambovoa tsara zany dia ilay mpianatra mitandrina ny teny, mianatra ny teny sy mankatony ny tenin'Andriamanitra. Andiny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo anaran'i Jesosy. Ary amin'izany raha misy miteny aminareo hoe indro any tany efitra izy, aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy, dia aza mino izany. Andiny fahafito amby roapolo, fa tahaka ny tselatra avy any amin'ny atsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Izay zany rehefa tonga ny tompo very Jesosy dia miara-mahita azy, ary ny tena hita azy moa zany dia samy mahita azy daholo izao tontolo izao, fa ny olona izay tena mitandrina, izay tena manara-dia miaina ao anatin'ny famarinana sy famasinana araka ny tenin'Andriamanitra, fa tsy araka ny fombafomba, tsy araka ny fanao fotsiny, izany no ahita sy tena atoko izany. Tokony tsy ho voafitaka. Misy miteny zany hoe efa ry ananina izy, efa amin'izao faritra izao izy, any Madagasikara moa zany tena feno mihitsy. Efa ry izy, efa zano izy, izany no tena atao hoe Kristy, izany ilay Andriamanitra, izany ilay Jesosy. Fa mbola tsy amin'izany, raha mahafantatsika izany ny tenin'Andriamanitra eto, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra isika, fa izy rehefa tonga dia tahaka ny tselatra hozy izy avy any atsinanana ka hita hatrany andrefana, dia tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Izay no raha ho avy ny tompo efa teo izy dia efa lasa niakatra, fa raha ho avy izy dia tahaka izany no endrika ny fahatongavany. Ny andinin'ny faharoa amby telopolo dia ajanontsika amin'ny fahafito amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe mianara ny fanoharana avy amin'ny aviavy, fa raha vao mitsiry ny ratsany ka mandravona dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky, efa eo am-baravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho tapitra izao taranaka izao manam-pahatonga izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Anaran'i Jesosy, fa amin'izany andro izany, fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany, fa tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Toy araka ilay teo ihany zany, tsisy mahafantatra izany, ary misy milaza fa efa any izy na efa eo izy dia mandainga sy mamitaka daholo izany izany. Fa amin'izao efa fantatsika, mahafantatra tsara mihitsy isika izany hoe misy famantarana izay ampisehoan'ny tompo hoe andro farana izao mangatsiaka hozy izy ny fitiavana. Ao amin'ny Timoty toko faharoa toko fahatelo no nazavaina, raha mamaky ny fampiarezana tamin'ny farany teo ianao dia manambara amin'izany hoe amin'ny andro farany dia betsaka ny olona manohitra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka mihaino sy mijery izany ianao amin'ny fampiarezana ho avy Jesosy Kristy izany. Izay ny fampianarana farany teo. Fa efa akaiky izao ny efa mangatsiaka mihitsy ny fitiavan'ny olona, dia manao izay tiany ataony olona tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa ny teniny eto izy hoe efa eo am-baravarana izy, kely sisa, efa eo am-baravarana izy ka mila mitandrina isika, mila miomana ny lanitra sy ny tany hozy izy ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny dikan'izany rehefa niteny tahaka izany ny tompo tamin'izany fotoana izany dia
ho tanteraka ny teniny fa tsy hiverina foana aminy ozy izy fa hiasa. Dia araka ny teny azy koa zany tsisy mahalala ny andro na ny fotoana na ny ora na ny anjelin'ny lanitra na ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany. Dikan'izany raha mbola misy miteny mahafantatra ny ora, misy milaza daty exacta na hoe daty na andro na ora na taona hoe amin'izao no hiavian'ny tompo, dia mbola lainga ihany koa zany ka mila mitandrina fa matetika ny olona dia mitondra ny namany na mitondra ny mpiara-mivavaka aminy hiara ho faty mihitsy, manompo tena ho faty noho ny amin'izany hoe amin'izao no hiavian'ny tompo. Fa eto izy dia teneny mihitsy hoe fa tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Dia afaka mamaky ny tohiny ianao fa tamin'ny andro Noa dia hafa mihitsy ny zavatra niseho, tsy nisy nanam-po ny olona fa rehefa tonga ny safi-drano, ny tondra-drano, izay vao samy ao anatin'ny fahafatesana moa zany, tsisy hoe afaka ny eritreritra intsony hoe inona ny atao fa ny tompo no mahafantatra ny amin'izany. Mila mitandrina isika kely sisa. Tohizantsika ny tenin'Andriamanitra andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany miambeny anareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo, nefa aoka ho fantatrareo izao. Raha fantatry ny tompo-trano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay hahatongavan'ny mpangalatra dia ho miambina izy ka tsy namela ny tranony ho vakiana. Noho izany miomana koa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Izay zany kely sisa ary amin'ny ora tsy ampoizina no avy ny tompo. Dia mila miambina isika fa raha mbola ao anaty variana amin'ny rehako izao tontolo izao, ny amin'ny fahazarana amin'ny fomba ratsy amin'ny zavatra maro tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia mitandrema fa ho avy ny tompo. Ary araka ny teny teo fa eo am-pototry ny hazo koa ny famaky ka izay rehetra tsy mamovo ho tsara dia ho kapaina ary ariana any amin'ny hafa dia ho dorana. Ka dia mampahery antsika mitandrema, miambena fa kely sisa efa akaiky ny tompo eo am-baravarana izy dia mahereza tompoko mba tsy isika izao no ho tavela na ho faty ao anatin'ny fahotantsika tsirairay avy fa manantona ny tompo ary miambena mitadiavan'ny tompo andro aman'alina amin'ny fiambenana araka ny fahamarinana, fahamasinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika. Ka dia mampahery anao mandrakariva ny tompo anie omba sy hampahery antsika tsirairay avy mba hiambina sy hitandrina fa akaiky ny tompo kely sisa. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.